Ampifaliana lehibe tokoa no iarabanantsika menakavy a manaraka ny ty fandarana zay fandarana efa fiainantsika efa mahafinaritra atsika efa fanarakatsika manomboka lasa fiainantsika manaraka nyty fandarana ty a de oka ho tahiny ianao am'zany atoepo tsara zany fahazarana tsara zay fa ao aminao sahady zany. Pasteur André Alvarez miarabanao am'zao fotoana zao a eto ihany koa ny pasteur Tovinarivo Marivony a miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Andrianiaina Alvarez Nirina ary indrindrandrindra tsika mpijery ajaina sy mpiaino ato anatin'ny tokantrano ato. Ndray vavaka arsika mitraka an'ity fotoana ty eo ambany fitarihan'ny fanahy masina eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Dawary. Raha eo misotranao zay satria dia mbola mitohy-atrano ny fianarana tenin'Andriamanitra, mianatra fiainana ary anao dia manangana fiainana. Tahi manokana zao fotoana zay afana mianatra ny tenina zao a mba tena voarainay mihitsy tompo le zavatra tianao mambara, tianao soratana, tiana ampitaina aminay. Ny fahasoavana ao anatin'ny teninao dia tsy mety lany lanina, tsy ho lany mihitsy, tsy ho levina, tsy ho lany daty fa zay sombitsombiny mety ho takatra eto dia mangataka aminao zay a sokafo ny sainay, sokafo ny fonay a, sokafo ny vavampanopinao mba tena hiteny le zavatra araka ny sitraponao a, araka ny fahasoavanao, araka ny fitarianao a, de ho tahina manoka zao fotoana zao andraisana hery a, andraisana fanasitrana, andraisana fitahina, sôtra Jesosy io. Amen. Enary tompo a lasa arsika Exodus toko fa 7 toko faraiky amby telopolo a andininy faharoambe folo a ka hatramin'ny andininy fa valamy folo zany. Minaran'i Jesosy zao mivaky ny teny ny amin'ny fitandremana ny sabata. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby zany mba ho fantatrareo fa izao Jehovah zay manamasina anareo koa tandremo ny sabata fa masina aminareo zany zay tsy manamasina ny sabata dia atao maty koa ary zay rehetra manao raharaha am'zany dia fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Enemana no anaovana ny raharaha fa ny andro fafito dia tena fitsarana ka masina ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'ny andro sabata dia atao maty koa. Dia ho tandremo ny zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay zany ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay zany fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehovah lanitra sy ny tany fa tamin'ny andro fafito dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Andininy fa 20 ny lohateny dia manao hoe ny nanomezan'Andriamanitra ny vaty fisaka zay misy ny lalàna. Ary efa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy tao tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vaty fisaka roa zay nisy ny vavolombelona dia ny vaty fisaka ny voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Pasteur Atovo. Ya misaotra ny pasteur Alvarez tsika atao anatin'izay vaky teny a foy de foy zay indray tamin'ity andro anio ity. Io moa zany dia miankina amin'le karazana hoe lohevitra ingatsika eto foana ny vaky teny zany pasteur atao anatin'ny baiboly tamin'ny teo aloha dia misy lava be nefa zao ndray zany dia fohifohy indray ilay vaky teny fa tsy miova ny loha hevitra ny fantarantsika fa dia école biblika manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Mety sambany ianao vao mba hamandre anay sy mijery anay eto Antananarivo na aty amin'ny faritany maro isan-karazany aty na tsika tatao dia mandray karazana mifandray amin'ny olona amin'ireny réseaux sociaux reny pasteur. Dia misy aty a New York misy amintsika maro be mihitsy ny malagasy aty Koety, ireo mpiasa malagasy aty Koety zay sorana an'Andriamanitra aloha fa zay mifanerasera amin'ny tambajotsa sosialy reny zany dia mba milamindamina daholo zareo zany. Misy any le vaovao eny indray hoe mijaly ny mpiasa malagasy fa ireo le mba hifandray amin'ny tena zany aloha hatreto dia mba milamina sady mba mahazo mpampiasa tsara zany zareo ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika ranabavy ho antsika ty Koety aty na ho anareo eto Paris be dia be amintsika ihany koa eto Frantsa eto Paris indrindrandrindra no manaraka an'ity fandaran'ity zay mifandray aminay dia velombelona tena velombelona mihitsy mandre an'ity fandaran'ity. Ny tena marina amin'izy ity moa araka ny foto-kevitsika foana tsy mitona olona velively zay anaraka anay fa rehefa vovonjy ny fanahinao na izy toerany ivavahanao dia zay ny tena zava-dehibe. Rehefa any Jesosy ianao fa tsy an'ny fiangonana, rehefa an'Andriamanitra ianao ary tsisy araka amin'Andriamanitra mandrakizay zay ny foto-kevitra ao anatinao dia zay ny tena zava-dehibe. Ka misy olona any ampitan'ny ranomasina any
tsy ho tonga iariva avaka amintsika tia andrefanambojanaary mihitsy izy a tsy vitany hoe andeha roplanina isan-kerinandro pasteur Alvarez namonjy fotoam-bavaka isaky latsinainy talatalarobis sy ny zoma dia andeha avion isanandro tsy vitsy zany fa dia noho ny fisinytony fandarany tony a dia mahazo tombontsoa lehibe reny olonireny aty amin'ny toerana zay misy anazy a aty amin'ny faritra maro isan-karazany aty ivelany aty tamin'ny exodus toko faraka amin'ny telopolo tapany voalohany omaly iny a dia niresakytsika ny tantarany Bezalila zany hoe lay lehilahy nikoizana tamin'ny fanaovana taozavatra niaraka tamin'ny Oliaba zanaky tava amin'ny foko ny dana ao zany soratra masina zay no fiainon'Andriamanitra karazana fahalalana sy fahiratatsaina sy fahendrena manokana dia nivoaka ny notahian'Andriamanitra hatramin'ny zanak'Israely ray manontolo satria ireo zany nandrafitra n'ilay taberna kely na nandrafitra ny tempoly ary dia tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra no nandraisana zay zavatra rehetrarehetra izay dia efa nentsika teto moa hoe Solomona ihany koa raha tonga teo amin'ny fahefana dia ireo zavatra ireo nangatahana dia nomen'Andriamanitra azy ilay izy nefa tsy ampy azy fotsiny zany fa ozy Andriamanitra manao omeko voninahitra sy vola makarena ianao sy ny fahelavelona zany hoe ny fahiratatsaina sy ny fahalalana ary ny fahatakarana sy ny fahendrenao amin'Andriamanitra rehefa Andriamanitra ny manome azy dia na ny zavatra tsy nangatanao azy dia tonga eo amin'ny fiainanao zany ho anao mpanompon'Andriamanitra ozytsika mpitondra fiangonana na mpanao asan'Andriamanitra dia mahafinaritra dia ity rehefa manana ny fahendrena sy fahiratatsaina sy fahalalana io ny olona anankiray pasteur mitondra asan'Andriamanitra dia za dia milaza aminao tsy azo nizaniza bolokena ny fandrosiny asa io tsy azo ny tsisy manam-pahefana ty ambanin'ny masoandro na ny lehibe ny firenena mikambara zakay tsy valana amin'ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa Andriamanitra ny mombanao dia toy izany ihany koa raha ianao ilay mpitady vola na mpivarotra ianao na mpiasa ianao na mpiasan'ny ministera maro isan-karazany any mpanompon'Andriamanitra ianao manana ny fanan'Andriamanitra nefa misy mankahala anao misy manao tsinotsinona anao ohatra ny te amin'ny savy anao zany ohatra ny te hisopatra anao zany ka hanongana anao eo amin'ny toerany za dia miteny amintsika tsy miady rery ianao ary zay foana ny tentsika pasteur hoe Davida raha niady tamin'ny Goliata tsy nanao rasy ray fa rosy ray ary zay natonga ny Goliata lavo satria i Davida niaraka tamin'ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahiratatsaina sy ny herin'Andriamanitra tao anatiny no niady tamin'ny Goliata zay tokana monjy niaraka tamin'ny traikefany tahaka an'izany tamin'ny andron'ny Daniel i Nebokadnezara na i Belsazara izay dia nieritreritra manao hoe ho faty Daniel satria mibavaka amin'Andriamanitra fa tadio tsara fa ny mpanjakan'ny Babilôna tamin'ny fotoan'andro dia niaraka tamin'ny fahefana maha-olombelona azy sy ny herin'ny liona fa i Daniel dia niaraka tamin'ny fahefan'Andriamanitra tamin'ilay fahefana ara-panahy tamin'ilay puissance divine tamin'ilay herin'ny fanamasin'Andriamanitra tao anatiny dia nafinaritra dia ity raraka teo anoloan'ny Daniel daholo ireo olona mpipangazy rehetrarehetra eo ny olona anankiray manana ny fanan'Andriamanitra na hoe zahanao mpitena sy horavana aza dia zao tsy horavanao mandrakizay satria raha vao miady amin'ny olon'Andriamanitra anankiray na mpanompon'Andriamanitra anankiray manana ny fanan'Andriamanitra ianao dia tadio fa tsy olona io mihitsy no hitiavanao eo Andriamanitra no miteny ary misolo vava manao hoe za miadiny fa ianareo kosa aloha mangina aloha fa alonaovako azy dia zay no mahatonga an'le hoe misy zavatra tsy ahoana tampoka eo reny olona maniratsira mpanompon'Andriamanitra reny olona manendrinendry mpanompon'Andriamanitra na manao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra reny misy zavatra manjo azy foana f'izy tsy mahay maka lesona tsy mahay maka lesona ka ohatraohatran'izay izy pasteur zany hoe ny olona manana ny fanan'Andriamanitra tahaka ny Bezalila dia tsy maintsy ho tafavoaka foana raha mpianatra ozytsika na tanory ianao mandreny ty fandarany ty tanory Bezalila teto raha ianao zany manana ny fahiratatsaina sy fahalalana avy amin'Andriamanitra io dia za dia milaza fa ho tafavoaka ianao ary araka ny fantanian'ny olona sasany zany mpanoratra boky reny pasteur dia avy tamin'ity taranako Joda ity Joda mantsy Bezalila avy amin'ny taranako Joda dia avy amin'io taranako Joda na i taranako Bezalila io ireo olona savant maneran-tany ireo olona manam-pahaizana zay koizana amin'ny fanamboarana an'ireo teknôlôjia maro isan-karazany reny le hoe tonga any amin'ny volana any amin'ny planeta Jupiter sy ny planeta maro samihafa ny olombelona reny zany avy amin'ny taranaka Joda avy amin'ity taranaka Bezalila ity ireny karazana io telefôna ampiasainao anatin'ny tokantranonao io karazana zana-bolana sy satelita maro isan-karazany io namorona andreny fiaramanidina fiarakodia sambo mampitola gaga tena mampitola gaga reny karazana zan le fitaovana machine be avy amin'ny taranaka Joda avy amin'ny taranaka Bezalila avokoa reny sokajin'olona maro samy hafa rehetrarehetra reny zany hoe tsy hoe ny frantsay na ny amerikana na ny anglisy na ny sovietika na ireo firenena maro samy hafa zay ny heverina fa matanjaka amin'ny fandrosoana ara teknôlôjia tsy reo ny enjana
fa ny taranaka joda sy ny taranaka bezalila no enjana manana fahiratatsaina sy fahalalana zany hoe rehefa nobaibona ny jiosy nobabona ny jiosy a de reo manampaizana jiosy rehetrarehetra de nobaibon'reo firenena matanjaka reo de reo zany a tsy mivonony fa nampiasain'reo de hitanao io resaka hoe lasa matanjaka ny firenena zao matanjaka raha teknôlôjia de ndraindray tsika mametra-panontaniana ary mba aizany gasy nefany a ny tena marina de zao avy amin'ny taranaka bezalily reo tsy ho taritsika malagasy raha manana zany fahiratatsaina sy fahalalana zany ary raha ny mpitondra fanjakana voafidy amin'ny 7 novambra io no manana ny fahinreny bezalila io manana ny fahatakarana sy fahalalana sy fahiratatsaina tao amin'ny bezalila io lazaiko aminao fa miazakazaka be ty firenena malagasy ty fa raha olona tahakandry aba ny tonga eo na tahakandry Jeroboam za milaza aminao pasteur fa ho tara foana ny firenentsika fa mila olona ohatran'ny bezalila manana fahiratatsaina manana fahalalana manana fahazavatsaina dia ho lasalasa ny firenentsika pasteur Alvarez sao de misy tsindrim-peko aloha mazava de mazava zay tenenina zay pasteur tokoa satria raha reo teknôlôjia sy reo zavatra maneran-tany zany pasteur reo zavatra goavana be a maneran-tany na hatramin'io resaka vola io zany resaka tsika moa zany a dia tsy maintsy miaina amin'ny resaka tontolo ara-bola satria vola dia ifandraisan'ny maneran-tany mihitsy na io marché de devise sy ny maro samihafa ny ampitan-dranomasina any reny dia niangiavy tato amin'ity bezalily ty pasteur ny fandrosoana amin'ny akapobeany mihitsy na amin'ny lafiny ara-bola na amin'ny lafiny reny teknôlôjia maro samihafa reny a na ny fitaovana lehibe reny am'izao fotoana zao misy an'ireny fitaovana goavana be le fanamboaran-dalana reny fanaovana sambo fanaovana tetezana goavana be reny a fanaovana lalana any amin'ny toerana faran'izay sarotra reny fanaovana plazy any am-bovon-dranomasina reny a fanaovana tanàny am-bovon-dranomasina reny de niaingy avata amin'ny ty vahoaka ny Israely ty a ary zay am'izao fotoana zao pasteur raha mandinika ny mpanara-baovao de saingy zao ao amin'ny Moyen-Orient ao Israel foana ny fatohan'ny iaingain'ny vaovao maneran-tany zany satria ao zany le areny ao le fahasoavana rehefa nomen'Andriamanitra arena arakibony tany no arena ara-tsaina no arena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy de ao arena ara-panahy Israely ao mihitsy pasteur ya zay ny amin'iny a fa mitipitinana ny lesitsika malo moa izy kanefa efa hisasaka ny fotoana fa de hiditsika ao amin'ilay exodosy toko faraiky amby telopolo a ny amin'ilay hoe fitandremana ny sabata sy ny didy folo zay ny resaka eo ny marina de ohatran'izao pasteur Alvarez namorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra ngamba ny somary manao jeritodika kely ny lesona teo aloha tsika zany pasteur Alvarez eo amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy voalohany Genesis toko faharoa andininy voalohany de zao mivaky ny teny de vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay niforonony tamin'ny nanaovany azy zay ny tsara marihana tsara aloha fa misy dingana matsy le izy misy dingana zany hoe mbola tsisy olombelona teto de tsy mbola nisy anarana firenena na anarana foko fa tamin'ny vanim-potoana io zany a no rehefa vitan'Andriamanitra ny famoronana de nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito tsahatra izy tamin'ny andro fahafito na ny andro sabotsy zay ihany koa ny filazantsika azy na hoe andro sabata zay zany le zavatra niseho teo zany a pasteur Alvarez tsy mbola nisy lalàny Mosesy teo tsy mbola nisy Abrahama teo tsy mbola nisy Jiosy teo fa ny zavatra nitranga teo fotsiny de hoe nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito ina moa ny hevitry le teny hoe nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito ny fitsaharan'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito no tomboka seny famoronana ny zavatra rehetra nataony teo aloha zany hoe ny fitsarany amin'ny andro fahafito de manamarina fa izy ny namorona n'izao rehetrarehetra zao izy ny namorona ny tany sy ny lanitra sy zay rehetra eo aminy izy ny namorona ny olombelona izy daholo ny namorona ny biby ho azo hoanina rehetrarehetra sy ny tsy azo hoanina io izy ny namorona ny mazava sy ny aisina izy ny namorona zay zavatra rehetrarehetra ty ambany masoandro na ny any an-danitra any de izy namorona azy ka ny andro fahafito le fitsarany tamin'ny andro fahafito de tomboka sy anankiray manamarina fa izy no Andriamanitra mpamorona noho izany
ny olombelona rehetrarehetra zay nateraka amty amin'ny taranaka rehetrarehetra ny fandimby ka mino an'andriamanitra ary raha mbola hipetraka eto ambonin'ny tany ianao sy ny taranaka ao raha mbola hipetraka eto fa afandray raha hoe hifindra planeta tany akakiny masoandro any afo zay fa raha mbola eto ianao nipetraka de tsy maintsy mino an'ilay mpamorona de Jehovah-Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany na zay fiantsonao azy na Dieu Elohim na El Shaddai na IHWH na tsy haiko hoe inona avy ny mahalinanao amin'ilay izy fa Jehovah-Andriamanitra na Yahvé na Yahwa ozy ny sasany de reo tsara pasteur fa tomboka sehan'ny famoronana ny andro fahafito de ozy hoe raha mbola olona eto ambonin'ny tany ianao de tsy maintsy mino fa io Andriamanitra io namorona n'ilay andro fahafito izy no nitsahatra tamin'ny andro fahafito noho izany tsy tokony ametraka adihevitra discussion am'izany tsika hoe ahoanany am'izao na ahoanany am'izao na ahoanany am'izao fa izy no mpamorona raha mbola ozy ianao manao hoe za mbola iteraka misy taninay ariananina misy taninay ariananina misy lovanay ary mbola miady any amin'ny tribonaly tokony ino ianao zany ianao io fa Andriamanitra namorona an'izany tany rehetrarehetra zany ianao mipetraka manana trano nenana io avy ianao raha hipetraka any amin'ny planeta hafa any miabakabaka any afo zay fa raha mbola eto ianao ka manana trano nenana de mitomboka sehan'io trano nenanao io de Jehovah-Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany nitsahatra tamin'ny andro fahafito zay tsara za manamarika an'izay zany pasteur Alvarez ninitsika hovakina mihitsy le Genesis toko faharoa teo mba ialana amin'ny ady teny sy amin'ny ady hevitra zay zany le izy zay manaraka zany de izao taty amin'ny andron'ny Mosesy rehefa anomeny lalàna i Jehovah-Andriamanitra vakiko ele le 9:20 teo Exodus toko faraka amby 30 pasteur 9:20 amivako toy zao rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy tao tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa zay nisy ny vavolombelona de vato fisaka voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra izy ahoana nanoratra an'ilay izy ratsan-tanan'Andriamanitra ery ambany ary hoe vato fisaka de ozy izy hoe didy folo zany hoe nanoratra an'ilay didy folo dia tsy Mosesy mivantana tsy Arona nanoratra ny didy folo tsy pasteur Andry Alvarez nanoratra ny didy folo tsisy diran'ny pasteur Alvarez mihitsy ny fanoratana ny didy folo fa nanoratra ny didy folo izy ny teny soratra masina izy pasteur Jehovah-Andriamanitra nary lanitra sy ny tany no nanoratra io didy folo zay zany tsara marihana tsara mihitsy indrindray mantsika mametraka fanontaniana hoe iza nanoratra azy io ny valiny Andriamanitra no nanoratra an'ilay didy folo fa izao fotsiny pasteur nampidirina tao anatin'ilay lalàna no tandremany zanak'Israely izy tamin'izany fotoana zany azonao de eto amin'ity le 12 ty indray de reo tsara indray ny zavatra lazainy eto amin'le 12 amin'ny Exodus toko faraka amby 30 de ozy izy misy ilo teny ekonomy misy dingana ary Jehovah no teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe ary de mila zamy zanak'Israely hoe ny sabatako no tandremo jereo tsara tamin'ny voalohany izy mihitsy no nitsahatra tamin'izy zany izy mihitsy Jehovah-Andriamanitra mihitsy no nitarina izy voalohany de tamin'ny faharoandray le izy mihitsy nanoratra le izy tamin'ny ratsan-tanany de nomeny Mosesy fa teto indray napita ny fanotelony tamin'ny Mosesy indray le izy mbola tsy afa-po Andriamanitra de napitany tamin'ny alala Mosesy indray hoe mba ianao ndray koa mapita an'izy fa tandremo sabatako fa famantarana io sabatako izy marina ozy fa zany efa nanoratra an'io efa nomeko le izy efa tomboka sehako fa zao amafisondray le izy hoe ny sabatako no tandremo fa famantarana amiko le tsy sabatan'ny fiangonana anankiray zany no resaka eto fa sabatako izy Andriamanitra aniza hono pasteur an'Andriamanitra sabatako izy Andriamanitra ka raha vao miresaka momba n'le sabata zany ny baiboly eto de sora anatintsika mihitsy le hoe fotom-pampianaran'ny fiangonana aniny zany fotom-pampianarana zao zany sabatista zany tsisy idiran'ny resaka sabatista tsisy idiran'ny resaka sabatista fa fahamarinana ara-baiboly fahamarinana ara-baiboly fotsiny le izy pasteur Alvarez ary za fotsy miteny hoe raha tsy raisy lahatra ny am'izany ianao de tsy tokony ampisaraka atsika izany tsy tokony ampiady atsika izany tsy tokony eny an-dalantsika de ifampiavinavina na eny an-dalantsika de hoe reny zany le ohatran'izao tsy zay mihitsy le izy ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna jereo tsara tamin'ny azavantsika foana hoe tamin'ny andron'ny testamenta taloha de nomenany olona ny lalàna mba hatahorany an'Andriamanitra fa taty amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo de ozy ny apôstôly Paoly matsy any Timoty ny antony didy de fitiavana
ary reo didy folo reo dia nofitin'andriamanitra tao anatin'ny lalàna anakiroa de izy manao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny hery rehetra ary ny faharoa zay tahaka azy any dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao ireo didy ireo ny antonany lalàna sy ny mpaminana zany hoe raha tiako Andriamanitra dia tsy manao sady zavatra voasokotra raha tiako Andriamanitra dia tsy manonompoana ny anarany raha tiako Andriamanitra dia tsy manompo sampy tsy mamono olona tsy mijangajanga raha tiako Andriamanitra tsy tiako ny namako dia tsy mitsoriritra raha tiako dia Jehovahandriamanitra ray na Jesosy Kristy tompo dia izao tsy terena hitandrina sabata fa fitiavako anazy dia mitandrina an'io fa raha ino ampianarina anao hoe tsy maintsy mitandrina sabata no fa very any amin'ny elo tsy manao indray raha izay resaka fahatahorana fotsiny zay ndray mantsika mieritreritra manao hoe mikoka amin'ny bibidion zay tsy mitandrina sabata tsy zay le izy fa ny marina tiako Andriamanitra dia izao mitandrina an'io tandrina le teny soratra masina ozy izy ny bokyny Ezekela manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko fanahy vaovao no omeko anareo ary ny fanahiko no ataoko anatinareo izy ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy ny fitsipiko zany hoe mandeha aloha zany le fiovam-po dia midina ny fanahy masina dia manaraka ho azy eo arinao le fitandremana le sitrapon'Andriamanitra mipetraka ho azy eo am-pon'ny olona le fitandremana n'lay sitrapon'Andriamanitra dia io mantsy pasteur be lehibe le olona ohatra hoe mitandrina sabata na ampianarina izy hoe sabata ny andron'Andriamanitra dia izy io mbola tsy niova fo mbola mihina-paraka izy mbola fokasikary izy mbola mijagajanga izy fa rehefa sabata izy ao an-tokantrano dia tsy mivoaka anatin'ny tokantrano sady tsy mampirehitra hafa ina ny ataonao sabata ny andro tsy mivoaka ao izy fa rehefa lahady izy lasa izy mandeha mangalatra mandeha mijagajaga lasa mampiaraka any amin'ny sisiny any rehefa latsinainy izy mangalatra kozy le fitenenana mialatsiny fa fanoharana fotsiny zay zany hoe tsy miorona tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy fatahorany an'le hoe mikoka amin'ny bibidion zay tsy mivavaka sabata vereny amin'ny elo zay tsy mivavaka sabata ka tsy tahotra vereny amin'ny elo tsy tahotra mikoka amin'ny bibidia ty resaka ty fa resaka fitiavako an'Andriamanitra io resaka sitrapon'Andriamanitra io mino fa nidadana eny an-danitra dia mitsahatra tamin'ny andro fafito izy namorona ny lanitra sy ny tany dia mitsahatra miaraka aminy ohatrany atsika zao mivavaka tsika rehefa sabata azonao le izy fa ny sabata raha tsy ampy mihitsy pasteur misy vanim-potoana miefatra sasany arivo vao mirava dia misy olona misento manao hoe tapitra sady ve ny fotoam-bavaka rovina indray vo sabata dia tsy ampy iny dia tonga indray ny olona lahady ary ny mahagaga aza dia ty vao vita sabata dia misy manao mivavaka indray orinan'iny mandrapatonga ny alady maraina dia misy mivavaka lahady misy mivavaka be dia be ka ny olona anankiray zany mianao anatin'le fahasoavan'Andriamanitra zany pasteur zay aloha zany mahasamihafa an'le hoe olona ambany fahasoavana sy ambany lalàna ny olona ambany lalàna dia ny lalàna no mibaiko azy fa ny olona ambany fahasoavana mahavita be lavitra noho ny takiany lalàna mahavita be lavitra noho ny takiany lalàna ny lalàna sabata fa ny olona ambany fahasoavana mahavita be lavitra noho zany mahavita mivavaka izy amin'ny alina tsy sabata io mivita mivavaka izy alady latsinainy talata alarobila ka misy zoma tena zany ny olona anankiray rehefa miainao anatin'ilay fahasoavan'Andriamanitra zany akory tsy midika manao hoe rava le tenin'Andriamanitra rehefa eo ambany fahasoavana eo koa mantsy misy diso fandray eo ambany fahasoavana ka samy manao zay tiako atao fa ny anatako alarobia sabata ko le sabata mipetaka ho andro fafito foana fa izao ny olona ambany fahasoavana tsy mandika ny lalàn'Andriamanitra tsy mandika ny sabata fa manao be lavitra noho ny takiany lalàna pasteur Alvarez manao be lavitra takiany lalàna ny olona eo ambany fahasoavana nisy vavaka ray zay pasteur nytenen'i Jesosy ary nankatany Jesosy mba ho ataotsika eo zay koa zay vavaka zay fa eto aloha zany dia ny zanak'Israely nomen'Andriamanitra ity lalàna ity hoe ny sabatako no tandremo zany hoe an'Andriamanitra le sabata araka nambarana teo pasteur hoe niainga avy tany amin'ny famoronana mihitsy Andriamanitra no efa namorona ny sabata ary dia nomeny ny zanak'Israely ny sabata mena ny zanak'Israely manokana satria zareo no vahoaka no fidin'Andriamanitra ary zareo no zanak'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany firenena rehetra dia samy nanana ny andriamaniny avy samy mivavaka tamin'ny andriamaniny avy fa ny zanak'Israely kosa dia mivavaka tamin'Andriamanitra mpaharinanitra sy ny tany dia izy Andriamanitra eto izy Andriamanitra dia niteny manao hoe ho famantarana amiko sy aminareo ity sabata ity dia fantaniana petraka dia hoe sabata ary hoe azon'ny firenena hafa ho tandremana raha misy olona te hanompo an'Andriamanitra ny valiny dia hoe eny ho an'ny olona hafa firenena na tamin'ny andron'ny testamenta taloha azy ka te hanompo an'Andriamanitra dia azony atao ny mitandrina zany andro sabata zany ato amin'ny Isaia 4:5 dia zao mivaky ny teny pasteur 7 Isaia 4:5 mivaky toy zao manao hoe areo ka ny hafa firenena izay efa manaiky an' Jehova tsy hanao hoe isorony Jehova tsy ho isan'ny olony tokoa 5 ary ny hafa firenena izay efa nanaiky an' Jehova mba hanompo azy sy ho tinenarany Jehova
mba ho mpanompony de zay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tsy masina sady mitana ny fanekeko na tamin'ny andro ny testamenta taloha aza pastera de zao hoe nanaiky andriamanitra eo raha misy hafa firenena akoatra ny Israely zany teanompo any Jehovahandriamanitra de ozy andriamanitra hoe aoka ianao ary nanaiky an'andriamanitra izy ireo voalohany indrindra de ozy andriamanitra io ary ny sabata afaka mitandrina ianao fa ny vavaka nataon'i Jesosy pastera de zao vavaka nataon'i Jesosy rehefa ny amin'ny Matthieu 24 any de hoe mivavahy anareo mba tsy ho amin'ny ririnina na amin'ny andro sabata no andosiranareo misy fanenjehana pe zany ny arina any tsy dirantsika lala le fanenjehana fa tisika olazaina de hoe aty amin'ny andro farany zany andriamanitra de mbola nampitandrina hoe mbola nitiany ihany hoe mantsy ny apôstôly izy moa reto apôstôly reto le olona nirahana itoro filazantsara manera-tany ary dia vitandreo apôstôly reo mission satria tonga ty Madagasikara manera-tany ny filazantsara reo no nampitondrain'ny tompo hafatra hoe mivavaha mba tsy amin'ny ririnina na o ampisabata ny andosiranareo zany hoe na ty amin'ny andro farany aza dia ho an'ireo olona zay nisafidy anaraka an Jesosy afaka mitandrina zany ny sabata zany izy ka ny sabata pastera dia araka ny tenin'Andriamanitra teo manao hoe zavatra qualité anankiray nanany sabata de hoe ny andro sabata zany de hoe 2:4 Exodus 2:3 de hoe koatareo ny sabatako fa masina aminareo zany andro masina zany io andro io Andriamanitra mihitsy ny nanamasina azy raha nisy nanamasina andro voalohany indrindra de Andriamanitra ary ny andro ranomasinina de andro sabata tsy hoe ny hafa kory ratsy tsara avokoa ny andro rehetrarehetra fa ny andro sabata zany dia navahan'Andriamanitra mihitsy hatramin'ny namorona zao toy zao hatramin'ny ny tenena tamin'ny zanak'Israely ary Andriamanitra rehefa manao zavatra dia zavatra mandrakizay tsy miovaova de hatramin'izao Andriamanitra de mbola manamasina an'io sabata io foana pastera ary ozy ny ten'Andriamanitra hoe aoko masina ianareo satria masina ho Jehovahandriamanitra reo le sabata zany pastera mampitombo fahamasinanao tsy ny tenanao ihany fa hatrany amin'ny fanahinao io sabata io pastera inona moa ny atao rehefa sabata zavatra tsotra be le izy tsy mandeha mampiady akolano atao rehefa sabata na mandeha matory eo anatin'ny tokantrano de mijery film ao tsy zay fa le hoe masina ho anareo zay araka ny tenin'ny pastera Alvarez ino mahatonga ny olona anankiray ho masina mahatonga ny olona anankiray ho masina tsy le andro akory fa lay fifandraisanao amin'Andriamanitra fifandraisanao amin'Andriamanitra ary raha misy fotoana tena tsara ifandraisana amin'Andriamanitra de i sabata io de reo tsara ny pasteur raha mijeritsika ato amin'ny filazantsara BDB tena BDB fa ngamba tsy diovaka itsika fa maro ny filazantsara efatra BDB ny olona nosotranina tamin'ny andro sabata vitsy kokoa ny olona sitrana tamin'ny andro andavanandro fa ny akamaroan'ireo fahagagana lehibe zay nataon'i Jesosy Kristy tompo de sabata avokoa ohatra lay lehilahy anankiray zao narary nandritra ny 27 taona ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 5 dia eritrereto hoe 27 taona zany 2018 tsika zao teraka tamin'ny atao hoe raha nisy olona zany teraka tany amin'ny taona 1980 dia mbola teo foana io lehilahy io ny président français Emmanuel Macron raha tsy diso 70 taona teo amin'ny fitondrana zany hoe mitovitovy taona aminy efa lasa filoham-pirenena le olona ngarany mbola tavela teo amin'ny farian'ny Betesda teo ihany raha olona 27 taona zany efa lehibe zany efa misy volo fotsy efa lasa tsikelikely zany efa manana zafikely ara sasany de io mbola teo ihany fa izao andro sabata no nanasitranan'i Jesosy an'io nampiavaka an'izy fotsiny amin'le filazantsara ny jaona io de zao lay fariseo nijery taratra an' Jesosy fotsiny hoe ho anasitrana isa tsy anasitrana de any amin'ny fariseo zany any am'le mibata fandrina sy ny maro samihafa le mibata kodoro hoe ino fa mibata kodoro fa tsy manaja sabata satria zay mantsy le vesatra nampitolany reto fariseo reto sy mijiosy le hoe tsy mahazo mampirehitra afo tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao raha misy saka kely manao maloto ao anatin'ny tokantrano de oroy eo fa aza fafany fa sabata ny andro fa tsy laina mandraiky fafa zany le problème de nefa rehefa tonga Jesosy de nosotran'i Jesosy io lehilahy io de ozy izy ny soratra masina manao hoe tezitra tamin'i Jesosy reo tsy namany sabata ihany fa nitenenany ko fa zanak'Andriamanitra izy ny an' Jesosy tsy hoe nanova sabata fa nama ny zavatra novahany tao nisy zigo anovahany tao hitanao ohatra hoe misy rojo anankiray nidy de mivahana io de mivaha io gady anahy io de ohatran'izay le nataon'i Jesosy ka novahany izy fa tsy novainy samy hafa zany
so de misy mieritreritra mantsy miteny manao hoe io jesosy ara jesosy ary io tsy novaina izy tsy nanova izy fa nama nanasitrana izy sabata ary tsika ane mahita an'zany mahita kansera be lehibe sitrany anao rehefa sabata tsy sitrana andavanandro fa mahagaga sabata no raha tia hita fijoroana vavolombelona mampitolagaga ianao de andramo ane mamotsy tombavaka sabotsy na sabata fa hitan'zany fijoroana vavolombelona mampitolagaga ianao ao anatina faminanina ao anatina fitombavaka anankiray de mamonjeny any anatina fitombavaka anankiray zay mahatsara ny ara-pananao zay tsy nritsika foana zay mahatsara ny ara-pananao de tongavany eny am'reny toerandreny fa afa mihitsy zany ny fanatrehan'andriamanitra rehefa sabata tena afa manatrika izy amin'ny fotoana rehetra fa ianao ohatra ny avoroa eny zany ny fanatrehany rehefa sabata ny olona tsy miditra ao anatin'le izy tsy mahatsapa an'zany fa rehefa miainao anatin'le izy ianao de tsy te hiala eo ianao fa hoe tena afa mihitsy rangah le fitombavaka rehefa sabata afa mihitsy ny fitombavaka rehefa le fitombavaka amin'io sabata io zany misy fahagagana tena tsy takatry ny sainao mihitsy pasteur rehefa sabata ny andro ary misy olana tsy mety miva raha tsy sabata ny andro ao amin'andriamanitra mantsy pasteur Alvarez misy ny fotoana atao hoe andavanandro lada latsinainy talata alarobia ka misy zoma sabotsy mifarana zoma io fotoana rehetra io azonao ionana amin'andriamanitra daholo fa misy ihany koa ny fotoana ny isan-kerinandro rendez-vous ny isan-kerinandro de io le sabata io misy ny fotoana ny isam-bolana de io le hoe voaloham-bolana misy ny fotoana ny isa-taona de le hoe intelo isan-keritaona no miakatra manao fanatitra de io hoe paska pentecoste fetiny taberna kely intelo isa-taona zany hoe misy andro ionany olona amin'andriamanitra foana ka le sabata tafiditra ao anatin'le isan-kerinandro fa tsy isanandro sanandro zany hoe ny anaraka sabata isanandro sanandro ny anao zany fa ny an'andriamanitra hafa mihitsy ny anazy isan-kerinandro fa ny anao tovy isanandro izy anao ny anazy sabata isanandro sanandro zay ekeniny saiko de tsy mety azy zany ny baiboly fa ny anazy isan-kerinandro ihany isaky andro fafito isaky ny andro fafito de ohatran'izay ny paska ny fanaisana fanasan'ny tompo azo atao isanandro fa ny fankalazana paska isa-taona de ohatran'izany ko ny fanamasina afaka mirotsaka isanandro tsy manapetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy na itsika miresaka zao na itsika miresaka zao fa isan-keritaona de pentecoste fetiny pentecoste de ohatraohatran'izay le fipetraky le izy pasteur Alvarez ka raha miresaka an'le sabata tsika mbola teneniko anao ihany tsisy idirany ambany lalàna zany hoe zalahy reto ka tena ambany lalàna mihitsy ary misy aminao zao mety miteny manao hoe tsy napositry efara am'zany ty fampianarany ty mampianatra exodosy toko faraky amby telopolo tsika zao de zay le izy de tsy azotsika andalovana fotsiny io pasteur tsy azotsika andalovana io resaka io fa tsy maintsy ampianaritsika io na rahatsika mieritreritra manao hoe ay very zalahy reto sabatista tsy sabatista izahay fa tena zanak'andriamanitra tsy misy fangarony mihitsy rehefa nibebaka zay zany tsara mariana tsara mihitsy fa tsisy idirany resaka sabatista sy ny hoe zaoiste ty ny olona ny manao an'zany anarany zany fa tsika tsy miresaka momba zany pasteur satria hoe sabatista mantsy le hoe mitandrina sabata le tsy mitsofoka mihitsy rehefa sabata fa eo hoe za tsy etika fa sabata ny andro fa tsy zay mihitsy ty resaka eto ty fa sabata midina ny fanamasina sabata be deabe ny fanasitranana ataon'ny tompo sabata mandray fitahina tsy akajanona sabata tena lazako aminao misy miracle tena avoroeny tena ataon'andriamanitra mihitsy pasteur Alvarez ny tenin'andriamanitra ty de milaza mana hoe meko anazy ny sabata hotandremany famantarana amiko so aminy andriamanitra no name an'zany sabata zany io sabata pasteur de fotoana natao tokoa marina zavatra nambarana teo natao ionana amin'andriamanitra natao ivavana amin'andriamanitra natao idadavana an'andriamanitra iakofany anatreh'andriamanitra naovana dingana indray ten'andriamanitra de milaza mana hoe araka le vakiko te any hoe andriamanitra no manamasina an'le andimy faevatra amby folo so vaky ny teny dimy fa telo amby folo azafady tapany faharoa mba fantatrareo fa za Jehova zay manamasina anareo andriamanitra zany teny hoe zany manamasina anareo ry zanak'Israely masina nareo satria masina satria andriamanitra de fanahy pasteur ary zay nidina amin'ny fanahy masina fanahy masina zay tena masina tokoa andriamanitra masina ozy ny any bokyny apokalypsia masina intelo masina amin'ny fahafenona zany andriamanitra de andriamanitra sady nanamasina ny zanak'Israely izy zany hoe natokany ny hoe manamasina moa de hoe voatokana ho an'andriamanitra le olona zany ny zanak'Israely zany de natokana mihitsy amin'ny firenena rehetra ho an'andriamanitra ary tsy mivoaka n'Israely any namasin'andriamanitra teto fa le sabata koa tam'izany fotoana zany hoe ny sabata kosa izy de namasiniko le izy zany hoe natokan'andriamanitra ho anazy le sabata fa nomeny any zanak'Israely koa mba
ho masina satria efa masina zanak'Israely dia afaka mitandrina zany amin'ny fahamasinana tamin'izany fotoana zany rehefa tonga ny sabata ny zanak'Israely dia manompo an'Andriamanitra ny zanak'Israely ary marina mihitsy zavatra tenenao teo pasteur hoe rehefa taty aoriana ilay izy novain'ny fariseo sy ny mpanoratan-dalàna lasa eta mavesatra lasa zioga ho an'ny vahoaka le zavatra fa tsy arakaraky ny nanomezan'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany hoe fahafinaretana fifaliana io sabata manko pasteur rehefa fitsarana dia rehefa mitsahatra ao ianao rehefa manompo an'Andriamanitra ao anatin'io fotoana io pasteur hoe manompo an'ny tompo zany ianao amin'io fotoana io dia mahatsapa fahafinaretana manokana zany ianao misy fifaliana miainga ny ny boky Isaia toko fahavalo amby dimampolo misy an'izany hoe io sabata io any ozy izy nomeko anareo mba atonga le fahafinaretana any anatin'ny fanahinareo any misy fifaliana any anaty any mihitsy misy fifaliana zany tsy ho azonao mihitsy pasteur misy fahafinaretana tsy ho hitanao mihitsy raha tsy manaraka an'ity tenin'Andriamanitra tianao azay mahatonga n'Andriamanitra teny hoe mana-masina ka le izy moa dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe nomeko azy ny teniko mba anarany azy Andriamanitra tsy manery fa reo olona manapa-kevitra reo olona anao dingana dia afaka mitandrina zany sabata izany ny fanahy masina moa zany dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mampalahelo ny fanahy masina zay nanasiana tombo-kase ho anareo tamin'ny andro fanavotana tombo-kase zany tombo-kase zany dia hoe marika manokana amatarana fa an'Andriamanitra ianao ny fanahy masina ao anatinao ka eto ihany koa dia anisan'izay kasen'Andriamanitra zay ihany koa ny sabata eto amin'ny ty fotoana ty pasteur zany hoe fanahy masina zany sy Jehovandriamanitra ray zay namiaty didy ity dia tsy samy hafa ny zavatra ambarany fa mitovy ny zavatra ambarany ka zavatra efa masina tamin'ny andro taloha pasteur rehefa anao masin'Andriamanitra dia mbola amasin'ny fanahy masina ihany koa zany ary ao anatin'ny fanahy masinana io zay dia verika hoe misy fifaliana manokana misy fitsarana ao anaty ao misy fiadarana ao anaty ao ho an'ny olona zay manandrana miditra ao anatin'izay sabata zay pasteur ia ny tenin'ny soratra masina amin'ny Romanina toko 7:7 dia izy ny baiboly manao hoe mahafoana ny lalàna ny amin'ny finoana va tsika sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna zany hoe rehefa tonga ny finoana izy le finoana Jesosy Kristy tompo dia izao tsy tonga andrava ozy fanatanteraka ao Mateo toko 10:7 dia tanteraka atao amin'i Jesosy lay famarinana takiny lay lalàna zany pasteur ka tsy voatery ianao hoe andika an'ilay lalàna marina be le teninao teo hoe Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary fanahy masina efa teo foana hatramin'ny voalohany ary reo any no tompo marika tamin'ny famoronana raha mitendry zany Andriamanitra hoe nitsahatra tamin'ny andro fafito dia efa teo Jesosy tamin'io teo izy tamin'io teo ny fanahy masina fahagola dia efa teo Jesosy sy ny fanahy masina tamin'ilay nanoratra n'le didy folo dia efa teo ny fanahy masina teo Jesosy tamin'ny nanomezan'Andriamanitra an'ireo didy sy lalàna rehetrarehetra teo Andriamanitra ka rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia tsy hoe nirahan'Andriamanitra izy hoe ndanindray anakapoteo le izy fa ohatra ny manahirana nandefaniny manenina fa ndanapoteo indray le didy folo dia ombona amin'ny hazo fijaliana ianao mba hofatiny amin'ny didy folo zay dia tena disotsika mihitsy kosa zay pasteur Alvarez fa tsika dia miteny foana manao hoe ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tompo dia mahatoniny amin'ny fahotantsika nitondra ny aretintsika nanasitrana ny aretintsika naka ny ozona teo amin'ny fiainako sy ny fahotanao nitondra ny fahantrako sy ny fahantranao fa tsy tonga mba hanapotika ny didy folo teo ambony hazo fijaliana hoe ny potehina indray izy nanoratra ny anankiray dia ny anankiray indray akamaro tobe dia io indray fa poteo raha vao fa diso le nysoratan'Andriamanitra ray tena tsy mety mihitsy iny nataonao iny dia io indray poteo mba tsy zany kosa le fahamarinana fa misy antony dolodolo zany rehetrarehetra zany io ane raha potenao le hoe aza mangalatra dia irongana mpangalatra feno mpangalatra sy mpanao kidina pinina ny tanàna raha vozay io raha teneninao le hoe potika le hoe aza mijangajanga io rehefa mbola misy aza mijangajanga dia milaza aminao pasteur Alvarez fa mbola feno mpijangajangana ny tanàna feno hoe aza mitsiritra fa feno fitsiritana aza mamety vavolombelona mandainga fa alazaiko aminao fa be dia be ny fitsarana mandainga feno kolokolo feno fitaka vokatry n'inona vokatry ny vola nefa io tenin'Andriamanitra io fa eo ary izy ampandika an'izy ny olona mahalala ihany ane mandika azy be dia be ne ny kristianina tena malala fantatsika tsara ane le hoe aza manan'Andriamanitra afy fa jereo tsara fa misy mpitondra fivavahana melohan'ny any-potsampo dia mpitondra fivavahana io mitsy melo lalana eo aloha fantan'izao fa aza manan'Andriamanitra afy dia miaraka manao sorony eo dia atsona ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary fanahy masina zany zavatra fahabetabetany eo anatrehan'Andriamanitra zany tena fahabetabetany eo anatrehan'ny tompo zany zavatra zany ary za dia milaza amintsika foana hoe
tena fahadisokevitra lehibe zany ny fanampotehana ny sitrapon'andriamanitra mba ialantsika am'le hoe didy sy lalàna dia ataontsika hoe sitrapon'andriamanitra satria misy mangidy tsofina am'le hoe didy sy lalàna zavatra ratsy be le hoe sitrapon'andriamanitra nompotehana sy ravana ka anisan'zany le hoe miresakytsika androany le makasika an'le hoe sabata tena fitsaharana io tena fitsaharana io mety miteny ianao manao hoe jesosy ny fitsaharana marina zany fitsaharana jesosy kristy tompo fa misy ny atao hoe andro fitsaharana zavatra samy havana zany pastery iety mamazava be andro fitsaharana le voalazan'ny tenin'andriamanitra ka ny tompo hitantsika atao anatin'ny tokantrano ato ny fahasoavan'andriamanitra aminao mangatany fanan'andriamanitra ndresy lahatra anao raha toka tsy resy lahatra ianao ary raha ohatra moa zy ianao hoe tsisy ilako an'izany rangafa samy miazona ny azy fotsiny ny fahaza mitsara mba tsy ho tsaraina dia zao tsy resaka fitsarana zany fa fanazavana fotsiny tsy mitory anaram-piangonana antsika teto fa nanazavany exodosy toko faraika amby telopolo ateo amin'ny andiny fatelo ambe folo ka hatrany amin'ny andiny valo ambe folo izy teo zay fotsiny atsika tsy nyresaka anaram-piangonana antsika teto hoe zao ny fotokevitry ny fiangonanay na ny fotokevitry ny fiangonan-dranona ary zay tsy miteny anao hoe ny fiangonanay ve mitandrina sabata za tsy mitandrina fa nampianatra fotsiny zay manao hoe ny baiboly jehovandriamanitra narylanitra sy ny tany dia nitsara tamin'ny andro fafito nanamasina dia izao nomeny a mosesy tamin'ny soratany ratsatanana izy aloha dia avy eo nasainy namafisy mosesy tamin'ny alalany vavany mosesy mihitsy hoe zao indray ny ataonao dia hita fotsiny koa atao anatin'ny filazantsara fa niaretina faran'izay ratsy rehetra sotrany jesosy tamin'ny andro sabata avokoa manapirofo zany fa na dia jesosy kristy tompo aza dia tena mbola nitsofoka tamin'io sabata io paster fa nanao soa izy tamin'ny sabata na nasitrana na pahery na moa tsy fanan'olona nataony fa tsy loza mipetraka tao an-trano dia nijery film tao dia nidy aman-trano tao dia efa maninona midy aman-trano tsy mandray olona ondry zareo ndrano fa maninona sabata ho ny androany tompo hitantsika tompo koa ivavaka farany paster anday ivavaka atsika tompo raha eo misotranao zay ny amin'izay fampianarana ny amin'ny fitandremana ny sabata zay ianao ny tompony inao le pahariny lanitra sy ny tany a dia rehefa vitanao ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy ary hitanao fa tsara indrindra zany dia nanamasina ny tany andro sabata ny andro fafito anao tamin'izany fotoana zany ary dia nomenao zanak'israely indray zany sabata izany rehefa soratanao tao amin'ny didy folo tao amin'ny teny vavolombelona araky ny teninao milaza manao hoe manana masina mahatsiariova ny andro sabata mba hanamasina azy dia namafisinao tamin'ny alalan'ny teny mosesy nampitondrainao ho an'ny zanak'israely manao hoe tandremo ny sabata koa fa masina ho anareo zany ary meko zany famantarana miso aminareo tompo ianao ilay tsy niovamalitsa an'io ary mandrakizay ny teninao dia famarinana landra sy ny tany olevina fa ny teninao tsy olevina mangataka ny fanahy masina izay mba tena mangy anay manokana andresy lahatra anay atonga anay androso hitombo hiazakazaka ary akatoa fakatoavanao amin'ny sitraponao dia hotahina manokana ny tsiraray aoka ianao hanamasina azy aoka anao hijery azy manokana hikarakara azy manokana reo karazana aretina jesosy zay nosotranonao reo aretiny ratsy aretina faran'izay lehibe sy goavana napatahotra tamin'izany fotoana zany rehefa tonga ny andro sabata dia ripaka avokoa resy avokoa zany aretina zany reo olana rary dia sitrana avokoa ka ho an'ireo raha lasanabavy zay mety ao anatin'ny aretina izy amin'ny fotoana ianonana zao fandarana zao dia zany hery fanasitrananao zany tao aminao zany tompo dia hikorina amin'izao fotoana zao ary anasitrana marary rehetra na mararina na mararinina dia sitrana zany marary zany amin'ny anaran jesosy amin'ny anaran jesosy sitrana amin'ny anaran jesosy sotra betsaka tompo ny amin'ny fampianaranao inao lay mpampianatra lehibe tokoa fanahy masinao zay mpampianatra tsy mety diso dia isorana ianao zavatra rehetrarehetra voninahitra tompo dia anao rery any amen eny toko dia mirary ny fahasoavan'andriamanitra mitondra antsika raha-pety zao amin'ny exodosy toko faharoa telopolo tsy mijanona mandra-pahafatintsika ny amin'ny fitoriana filazantsara paster alvarès tompo tsy ho lehibe ho antsika ny fanarahana ny fandarana tahaka an'izao izany ho asesitsika tsara mihitsy ny baiboly tsy azotsika dingany ny resaka sabata iny tsy maintsy nambarantsika iny fa tsy azo odina fanina dia rapitsindray tsika miditra amin'ny exodosy toko faharoa telopolo tena mahaliana be ny fampianarana io tompo hitantsika tompoko mahereza indrindra tany tompo